Akoatran'ny fambolena dia faritra isan'ny mpamokatra akoho gasy amorony mania. Misy pimpy akoho gasy eo amin'ny 2,704 eo mivondrona anatin'ny fikambanana fampandrosoana ny tatsahana amorony mania izay mpikambana anatin'ny fifata. Misy andrahaka ny commune 700 anatin'ny distrika 4 ka isan'izany ny distrika ny Fandriana izay ahitana mpikambana 4,700 amin'ny commune 5. Ka ireto farany tena misehatra eo amin'ny fanatsarana sy famokarana ny famarotana ny sehaam-piariana akoho gasy ao anivon'ny rafitra. Najoro ny fifatam fifata mba hanatsarana ny sehaam-piariana akoho eto an-toerana. Ny fifatam dia fikambanana fampandrosoana ny tatsaha amorony mania miasa eny anivon'ny tatsaha. Manatsara ny famokarana izy indrindra fa ny fiompiana akoho gasy. Manatsara ihany koa ny famarotam-bokatra indrindra fa mampivondrona ny tantsaha. Rehefa nitombo ny vokatra dia nisedra olana ny mpiompy akoho noho ny fahamaroan'ny mpijirika. Natsangana ny vondron'ny mpamokatra regionaly. Ny tanjona tamin'izany moa dia ny hanatsarana ny famarotam-bokatra indrindra fa ny akoho. Mba tsy hampandeha ila ity sehaam-piariana ity dia tsy miasa rery reto mpamokatra reto fa miara-dalana amin'izy ireo hatrany ny mpanompo-kevitra ifotony. Efa tonga ny fotoana tokony hanaovana ny rappel ny vaksiny reto zao ny tolo-draraha tolotry ny fifatama ho an'ny mpikambana dia ny fanampiana toro-kevitra ho an'ireo tatsaha-mpamokatra. Eo ihany koa ny fampiofanana ara-teknika ary misy ny fiofanana manokana ho an'ireo vaksinateur sy ny paysan relais izay akatoavin'ny fanjakana. Misy ihany koa ny fampifondronana ireo tatsaha-mpamokatra ho anatina vovonana ary ny fitadiavana an-tsena. Izany tolo-draraha zany no atao dia mba hisiany fidiram-bola mazava tsara sy maharitra ary ny fahombiazana eo amin'ireo mpikambana ireo. Isan'ny antom-pahombiazan'ity sehaam-piariana ity ny fahasalaman'ny akoho. Ireo mpanao vaksiny vita fiofanana raha teo moa dia efa nahazo taratasy voamarina ara-panjakana hanao izany. Ny antony anaovana ny vaksiny zany dia mba hoe eo amin'ny fahasalaman'ny biby sy ny hoe fampitombo-taranaka ny akoho. Indrindra indrindra koa fa eo amin'ny lafiny tsena ihany keo zany dia lany keo zany amin'ny fahasalamana mba hifafampitokisana amin'ny samyny mpivata sy ny mpividy. Alarobia andro tsenan'ny Sandrantà. Fotoana ihany koa fandefasan'ny mpanangom-bokatra ny vokatra aty an-drenivohitra ka tsy mitsahatra tonga eo aminy ireo mpimpo manatitra izany. Vitsivitsy kely izany ohatrina zany zao reto ny ohatrina zany ny vidiny 4,000 real moyenne zany. 4,000. Ny agnarako moa zany dia mesera solo mpanao anina commerce akoho zany ny asako nanomboka tamin'ny taona 8,700 tafiditra fikambanana aho tao fifatama tamin'ny taona 7,000. Rehefa tafiditra tao zany dia nanomboka le fihariana akoho zany dia lany VMR zany tamin'ny taona 5,700. Misy ireo fepetra ahafahan'ireo mpimpo mandefa ny vokatra any amin'ny toeram-panangonana izany. Le fifanarahanay amin'le fomba fifampivarotana zany dia arakaraka le qualité-n'ny akoho no ividianako azy any amin'ny mpikambana. Zany arakaraka ny habeny sy ny lanjany zany ny ifanarahanay ary ny vidiny ifanarahana zany dia tonga dia tolo-bositra no ividianako azy. Raha betsaka izy zany dia alaina any an-tanàna fa raha visy moa zany dia misy ny magnatitra azy eto an-tsena. Raha misy moa zany tsy fahampilyle vokatra alefa dia mba voatery tsy maintsy mividy any ivelan'ny mpikambana magnampy an'le isan'le akoho alefako. Efa tapapetraka tsara ny fifampitokisana eo aminy sy ireo mpimpo satria izy raha teo no nolanin'ny mpikambana tamin'ny fivoriam-be fa ho foloan'ny vondron'ny mpamokatra akoho regionaly. Ary tena matoky azy ihany koa ireo mpanjifa manafatra ny vokatra izay tsy mila fidinana iny fotony intsony fa dia efa miandry ny fahatongavan'ny akoho fotsiny. Misy aroa ireo mpanangom-bokatra misahana ny faritra andrefana Satsinanana ka nanomboka ny taona 5,700 ny asany dia nahatratra 7,700 eo ny akoho lafo isa-taona. Misy ireo mpiompy akoho gasy anaty fikambanana no efa nisitraka fiovana lehibe teo amin'ny fidiram-bolana noho ity rafitra ity. Rehefa nasarana zany ny fiompiana akoho gasy
dia mitombo ny vokatra dia ny tombo koa ny tombo ny vokatra dia ny tombo ny vola miditra ny tombo koa ny faripenanay a dia amin'izao zany a efa mitatra hatramin'ny kisoa sy ny omby a dia amin'izao fotoan'izao zany manao trano. Ireo rehetra ireo omby a dia teo ny fahavitrihan'ny mpikambana sy ny fifampitokisana teo amin'ny mpamokatra sy ny mpanangom-bokatra.